Eo amin'ny tontolo politika kosa indray dia fepetra dimy lehibe ny misongadina ao anatin'ilay taratasy avy amin'ny SADC mahakasika ny fodian'ny vadin'ny filoha teo aloha Ramatoa Lalao Ravalomanana. Isany voatsipika ao anatin'izany moa fa ny SADC sy ny governemanta malagasy no hiantoka ny fiaramanidina manokana andehanana ny miala avy any Afrika Atsimo mihazo any Madagasikara. Tsy naharenesapeo hatreto ny filoha teo aloha Ravalomanana marika mikasika ny fodian'ny Lalao Ravalomanana eto Madagasikara. Raha antofantatra dia naharay taratasy avy amin'ny filohan'ny Tanzaniana Jakaya Kikwete sady mpitarika ny rantsana misahana ny politika sy fiarovana eo anivon'ny SADC izy ny 20 febroary lasa teo. Voafaritra ao anatin'ity taratasy ity ny momba ny fodian'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana itsabondreny eto an-toerana. Teboka-diny no tena misongadina ao anatin'izany taratasy avy amin'ny SADC izany. Voalaza ao anatin'izay ary fa dia tsy manana endrika politika ny fitsidiana ataony eto Madagasikara. Ny SADC sy ny governemanta malagasy no miantoka ny fiaramanidina manokana andehanany avy any Afrika Atsimo mihazo ny nosy. Afaka miaraka amin'ny vinanto niaraka ny fangatahan'ny filoha teo aloha izy araka ny fanazavana ihany. Malalaka ihany koa ny fahafahan'ny Fandray Simiona amin'izay olom-patany rehetra araka ny safidiny saingy noferan'ny SADC kosa ao anatin'ity taratasy ity fa dia tsy ho azony atao ny manao fanambarana politika sy mamonjy fihaonana manana endrika politika. Andraikitry ny governemanta malagasy hoy ity fepetra avy amin'ny SADC ity ny miantoka ny fitaterana sy ny fiarovana azy mandritra ny fotoana hijanonana eto Madagasikara. Miankina amin'ny fivoaran'ny fahasalamany reny ihany koa no mamaritra ny faharetan'ny fandalovana izay. Efa nanome fankatoavany an'ireo fepetra napetraky ny SADC ireo ny filohan'ny teteza mita araka ny nambaran'ny loharanom-baovao iray. Tsy dia mankasitraka izany kosa nefa ny avy ao amin'ny Ankola Ravalomanana sy ireo pombazy ary manahy ny mety isian'ny fanohitrinana ara-batana hiatra amin'ny vadin'ny filoha teo aloha. Hatramin'ny androany dia tsy mbola nisy ny marimaritra hita teto an-toerana momba ny fodian'ny Lalao Ravalomanana dia nisy aza ny fivoriana samihafa nandiniana izany tamin'ny herinandro iny. Mbola tsy voafaritra ihany koa ny fotoana ahatongavany eto Madagasikara.